Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny tournoi Bertin zany efa fahitantsika eto amin'ny fandarana matetika izy ity ka taorian'ny Fenorivo dia teny Itosy Andrady indray no nitanterahana ny lalao famaranana baolina kitra ho an'ny lalaovin'olona 7 tamin'ity androany ity. Taorian'ny fahavitan'ny famaranana taranja baolina kitra sy rugby ny farany herinandro lasa teo dia nikanjana Andrady akominina Ambavady tokana indray no nanao ny famaranana baolina kitra ho an'olona 7 tamin'ny tournoi Bertin. Ekipa roa amin'ny telopolo nandray anjara tamin'izany fifaninana izany. Tamin'ity andro ny alahady ity moa dia famaranana 5 natao tany toerana. Teo aloha ny an'ny sokady zandriny U13, U15 ary U17. Ity hitantsika amin'ny sary eto ity kosa dia ny famaranana ho an'ny sokady veteran ny onan'ny ekipan'ny FC Jaguar Falorivo sy ny ekipan'ny FC Zamia Ambohijana Masoandro. Taorian'ny fandakana tiro but 3-0 no voan'ny ekipan'ny FC Jaguar miakanjo fotsy mpandresy rehefa nisaraka ady sahala ray noray ny rotota tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Narak'izay dia noromban'ny ekipan'ny Antsika FC avy eo Vinany ny omby mifanatolotry ny lolo Madagasikara Bertin Randriamiaingo. Ekipan'ny FC Onjasoa avy eo Tsararay moa no resin'izy ireo tamin'ny isatokana araino ohatra teo amin'ity famaranana sokajy senior ity. Vahoaka marobe moa ny tonga nanotona ity famaranan'ny tournoi Bertin teny Andrady ity. Nanoloana izany indrindra no nanambaran'ny olona nitondrany teny eny anivon'ny fanjakana Fulbe amin'ny tokony hijerena akaiky ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity. Hitarako izao moa zany fa ny fitiavan'ny vahoaka n'izany atao hoe football zany ity amin'ny commune Ambavady tokana Tsimondrano dia zava-dehibe ho anay mpikarakara, ho anay mpanohana, ho an'ny mpakafia, ho an'ny vahoaka mihitsy satria sady fitazena izy no fanabeazana fa fialamboly ho an'ny mpiarabelona sy ny vahoaka zany. Koa eto dia sady manao antsoavy sady ny tenako amin'ny Madagasikara ny tenako mba hijery akaiky ny fotodrafitrasa toy izao satria jerevo ny zavatra misy ety atoerana na ny fikarakarana sy ny fitiavan'le vahoakan'le izy dia tokony andaontsika ifanometanana mba entina hanatsarana ny kianja mba ahafahan'ireo vahoaka mitoka an'izany ataoko hoe fahafinaretana sy fitiavana an'izany ataoko hoe lalao baolina kitra izany. Isorana manokana ny mpikarakara, isorana commune Ambavady tokana, isorana daholo ianaroaina manjery ny polisy ny tompona ndraiky tsarehetra izay mikarakara an'izao lalao izao satria resy lahatra ny tena koa fa raha ohatra izao dia miroborobo ny fanatanjahantena ety amin'ny fotony izany ka na foot à 7 na foot à 9 na foot à 11 dia eo foana ny groupe Bertin manao an'izany ka dia raina manokana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana izay soloko teny eto ary akasitrana ihany koa no angatana sady hoe raha misy fanampiana azo atao dia andao mba hiarana mijery mba ahafahana manampy reto mpanorantsika reto. Tsetsekilan'izay dia nisaotra ny fanohanan'ity olom-bofidy ity nisolo tena ny mpikarakara ny fifaninanana. Fa betsaka moa zany tournoi karakaraina teto Andrady fa tamin'ny fanampiana nampiavaka kely an'ity tournoi ty fotsiny zany dia fanampiana sénateur satria izy no nanolotra ny omby tamin'ny senior. Izay zany hoe nampiavaka an'ity tournoi ty fa izay moa zany fa mikarakara sport ho an'ny vahoaka mihitsy zany satria ty ihany mba terrain ety aminay mba hoe alana volo zany zay. Ampanantena moa ny team Bertin fa mbola hitoetrany ny hetsika fanohana ny tanora sy ny mponina tsy ankanavaka eny amin'ny faritra Atsimondrano iny. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompom-bavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny herin'ny toy izao indray. Isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny namana teknisianina niarana tosan'ny fandaharana tamin'ity androany ity teo ny namana Zakino Rakotomanana, namana Romain ary namana Bosco Rasolo Menjanary. Dia manome fotoana indray ny fandaharana mahery ho amin'ny herin'ny toy izao. Veloma tompoko.